Faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy karakory tsika tsikiraikaraiky any atokantrano any salama vetsika any ny mahakasika ny toezara politika no zaraintsika hita fa indrindraindrindra ny fifidianana ben'ny tanàna zay hatao amin'ny 1 Desambra ho avy izao ary mahafahapana ny toedrara satria misy ny système élimination ataony mpitondra fanjakana na hetsika zareo ndray zao ny mombamomba ny hetra ary nanao filazana ry zareo amin'izao fotoana izao ty filazana avy amin'ny fibe fitantandraha momba ny hetra ho an'ireo hirotsaka candidat hitantsika amin'izany misy atahorana ve io candidat iza moa no atahorana eto araka ny voalaza hoy zareo tovana faha efatra amin'ny panjakana faha efatra amby roapolo sy roa arivo enina amby sivy sy fitonjato sy arivo ny 6 Aogosta efatra amby roapolo sy roa arivo izay mamaritra modeliny retaratasy takina amin'ny reto candidat hilatsaka ho fidianana ben'ny tanàna amin'ny 11 Desambra 2024 zao sy andiny faha 2.7 amin'ny lalàna faha efatra amby roapolo sy roa arivo 27 Septambra 2014 mikasika ny loharanombolan'ireo vondrom-bahoaka fitinjara-pahefana ny fombafomba arahana amin'ny fifidianana sy fandaminana ny fomba fiasa ary ny andraikitr'ireo ratsanga mangaika ny sampandraharahany hetra dia mampatsiahy fa ny fanaovana filazana araketra sy fanaovana ireo hetra ny haba ao anatin'ny fiampitonana napetraky ny lalàna ary fanefana ireo trosaketra rehetra no ahafahan'ireo candidat manamarina ny maha ndoa hetra ara-dalàna azy iza moa no tiry zareo ciblena na tiry zareo hatao élimination amin'ity hetra ity nefa araka ny hitahita manko dia hoe mauvais ny filoteolo Marc Ravalomanana tia éliminer vers zareo satria efa afatapaty zao fa mety holany ary holany satria izy manana base no atahorana mpitondra fanjakana ity hatreto moa mbola tsy misy candidat avy amenomara nation vahoaka na ataontsika hoe amin'izao fotoana izao manko igasikara fenso mauvais ambadiky ny zareo ny mpitondra fanjakana makasika n'ity gasikara fenso ity sa tena hoe mahaleo tena na indépendant tokoa izy tsy misy ambadiky nizaniza ny mahagaga amin'ity fitondra fanjakana ity fa taiza foana resaka hetra ity nefa na nimetraka dossier nametraka taratasy filompirenena teo aloha tamin'ny fifidianana filompirenena araba soa araba tsara ny lamina ary tsy nisy fitakina na resaka hetra ity zao ndray zareo mampihetsika an'ity koa arivoaka malagasy mba mitongava saina atsika rehetrarehetra ny tanjona amin'ity dia hoe mba hijanonana ity fitondram-pandrakana tsy mamely tsy mamokatra tsisy resultat ity raha ohatra ka hoe ty hotohizana ihany ity fitondram-panjakana mpandainga ity fitondram-panjakana tarina ny Rajoelina ity tsy mamokatra ary mijaly hitantsika fijalian'ny vahoaka mijiro sy rano eo foana no ahitataratra ny analyse politika ny fitantanany filompirenena ny Rajoelina ny resaka fitantana arabola na rehetrarehetra mahakasiky ny firenena malalatsika ity ny faneho-kevitra ataon'ireto Pomba filompirenena any Rajoelina manko amin'izao fotoana izao ohatra zao lehilahimahitsiambo izay ny teny nanambara fa hoe hampidina ny voninahitra indray Andry Marc Ravalomanana raha heverina hilatsaka ben'ny tanàna hito Antananarivo ny tondra ny hevy Andry lehilahimahitsiambo chargé de mission à la présidence de la République mikasika ny filazan'ireo mpanao politika sasany fa Andry Marc Ravalomanana no candidat atolotry ny mpanohitra hito Antananarivo renivohitra ary fanina ho an'ny République no azo ilazana ireo filompirenena teo aloha ka tsy tokony hampidina voninahitra intsony hoy Andry lehilahimahitsiambo raha ho an'ny Marc Ravalomanana manokana izay nandrotraka ny vadiny ben'ny tanàna Antananarivo saingy tsy nisy zavatra vita nisy vita ihany koa ve nataon'ny mera teo aloha ary eo ihany koa filompirenena any Rajoelina amin'izao fotoana izao ny nandritra tohaina nisy zavatra vita ve mahagaga ny reto Pomba ireto fitondram-panjakana reto dia tsy mahita ny zavatra ataory zareo ve nisy resultat mbola tsy nisy eran-tany hoy Andry lehilahimahitsiambo izany filompirenena teo aloha ka hiverina hilatsaka ben'ny tanàna zany tena hiverina handroana fakona Antananarivo ve Andry Marc Ravalomanana raha holany eo raha ny fanontany lehilahimahitsiambo ho anay mpanohan'ny filoha any Rajoelina dia tsy zahay mihitsy hoy lehilahimahitsiambo no hamerina azy hilatsaka ben'ny tanàna rehefa tsy ho fitondrana intsony ny tenany zany no fanohevitrinareo fa ny vahoaka ny Antananarivo dia mitady ny filompirenena teo aloha Marc Ravalomanana efa hitahita taritra manko zao ny fatahorany reto mpanohana fa indrindrindra filompirenena any Rajoelina ity Andry Marc Ravalomanana ity
nisy hazo sehatra kokoa ny mpanohitra raha lany eo ity filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana ty tsy ho voateritery ary manjaka manko zao ny didijadina anareo zao teo ny ben'ny tanàna moa ve nisy tafitra teo amin'ny 13 mai ho anareo daholo zao rehetrarehetra reo koa izany indrindra io no lakile farany hanoherana ny jadona hanoherana ny tsirariny ary ny fanjakana tsy manara-dalàna ity ary tsy misy zavatra vita zay ihany koa araka ny teninao zay io ihany lakile tokana ho an'ny vahoaka malagasy na mpanohitra zany na tsy mpanohitra misy koa ny zao mangina am'izao situation misy any Madagasikara zao koa izay no zava-misy ny tanjona eto aoka mba hirahina ny mpanohitra rehetrarehetra amin'ny fitondram-panjakana ity fa raha misaratsara ka tsika lasa ry zareo ihany no eo ataotsika hoe gasikara lany mera eo tsy maintsy eo foana filohampirenena Rajoelina ty mandritra ny 2028 raha hampitsahatra ity filohampirenena Rajoelina ty amin'ny asany mba hiverenany tany tandalana mba hiverenany tsara tandana hoe ahoana zany tsara tandana zany afaka manao ny stratégie ny traika efa amizao mba hialana ity fanjakana jadona ty mba hialana fanjakana tsy mamely tsy ahitana résultat ity resaka lainga sy resaka oeraoera foana no zava-misy amin'ny tany sy firenentsika ary nanambara ihany koa amin'izao fotoana izao réseaux sociaux i député fidèle Zanapera laza manko izy androany fa i Gasikara feno soa no candidat tohanan'ny Mara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra tsy manana olona ho atao candidat Mara hoy izy ka tsy maintsy mitady olona ho tohanana efa ela izany resaka izany no fantatro hoy izy ary tamin'izy ireo ny fampiraharahaba voalohany tao amin'ny antemeram-pirenena dia tsy niantso azy honorable ny député fidèle fa monsieur le maire modimodikodina manko eo i Gasikara hoe indépendant kanefa efa fantatra fa izy no hitany any Rajoelina fa afaka tohanana eto Antananarivo misy amin'ireo manodidina ny filoha nefa hoy izy no tsy mahazo rariny any amin'ny filoha Rajoelina intsony ka miezaka mampiady azy amin'ny Gasikara isan'izany Bedzersera Mada izay mamoaka tsaho fa nanaratsany Gasikara ny député fidèle avoay hoy izy ny proof vidéo fa mitenan'izany ny tenany fa efa niara niasa tamin'ny Gasikara izy tamin'ny 2018 ary olona tia kely Gasikara ny gouverneur Nalamanga Hirotsahan'Ny manko kosa dia efa nilaza tamin'ny herinandro vitsy lasa zay fa vonona ny candidat Mara ary olona efa nisehatra tamin'ny politika sy ny sedra fifidianana no hatolotry ny vovonana tsahivina fa tamin'ny 2015 dia tsy nanolotra candidat tamin'ny anaran'ny mampara ny ekipan'ny Volomboasary fa nanohana ny lalatiny Rakotondrazavy izay nifanina tamin'ny Ravalomanana mety toy izany koa no heveran'izy ireo no sary iseho amin'ity fifidianana ben'ny tanàna izay atao amin'ny 11 décembre ity ataotsika hoe mpiadversaire zao Gasikara Fenesoa sy Marc Ravalomanana ary moave ataotsika ny analyse tsotsotra mahakasiky ny politika izareo roa reo dia tsy haresy zany filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana zany satria ny zavatra rehetrarehetra dia mainga amin'ny base ary ataotsika hoe Gasikara Fenesoa ny lany jusqu'à amin'ny 3e arrondissement fotsiny zany hoe boribory tany fahatelo io izy dia fa hampihopa-kelatra na hoe hijampy natao hoe handeha hanao fifidianana ben'ny tanàna zany point d'interrogation mbo anatin'ny fonosana manko zany fa hoe ho lany ve sa tsy ho lany eo manko tsika mahita izany fa raha ohatra ka hoe ianao Gasikara Fenesoa ianao tsy manaiky izao fitondrana zao ianareo influenceur na zany koto na zany flery na zany izany fanisoerinay na izaniza na ireo mpisehatra réseaux sociaux na ny vahoaka malagasy raha tsy tika averiko ty zavatra teneniko ty raha ty tsika hiala eo fitondram-panjakana hiala eo fitondrana jadina tariny filohampirenena Rajoelina ty raha ty tsika vahaolana tokana dia filohampirenena Marc Ravalomanana fidina ho ben'ny tanàna mba hazahotrika sehatra fa raha ankoatran'izany lany ohatra Gasikara lany ohatra Rina Ravatomanga na lany olo-kafa eo dia hazovana ary hametraka ataotsika hoe havita mandany jusqu'à 2028
ity filohampirenena any Rajoelina ity. Koa hampitsahatra izany dia lakile ray ihany tokana dia filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana azosika ny sehatra. Avy eo mila tsaha ianao ho filohampirenena ry Gasikara Fenosoa. Mila tsaha ianareo indépendant rehetrarehetra ny ataontsika hoe ben'ny tanàna zay. Atsangano aloha ny bazinao ry Gasikara Fenosoa zay ianao vao handeha hilingilingy hany amin'izany ataontsika hoe filohampirenena na député. Ianao fa lany député ma atsangano ny base manerana ny nosy na manerana Antananarivo. Zay ianao vao manao fifidianana izay tianao na ho filohampirenena zay. Fa amin'izao fotoana izao tokony rahina ny vondry rehetrarehetra na mpanao politika na vondron'ny fiarahamonina olona ray ihany tokana. Dia avy eo samby milatsaka ny ataontsika hoe filohampirenena. Ny hialan'ny fitondram-panjakana ity any Rajoelina no tanjona. Dia avy eo mitambatra na avy eo misaraka izay hilatsaka ho ataontsika hoe filohampirenena. Zay ihany lala tokana ataontsika rehetrarehetra fa tsy hoe olom-baovao. Olom-baovao tsy manana bazy tsy ho lany. Na ianao olom-baovao rehefa tsisy bazy dia tsy ho lany. Mila manangana bazy ianao aloha Gasikara Fenosoa. Zay ny sosikevitra avy amintsika mpanao mpizara vaovao. Atsangano ny bazinao dia rehefa avy eo anao manao mifanohitra amin'ny filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana raha fa avy ny fifidianana. Fa ity filohampirenena any Rajoelina ity efa maro ny vahoaka tonga saina, efa tsy tian'olona intsony satria ny olona rehetrarehetra mitaraina. Resaka ohatra kely fotsiny ity resaka jirama ity, Hirotsahan'Ny ity no fa tsy azahoany noty na fa tsy azahoany point amin'ny vahoaka malagasy. Koa miangavy re antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy fa indrindra ny mponina Antananarivo fotoanan'izao io ilaina andrasantsika andaontsika hifidy any filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Io no azahoantsika sehatra, io no azahoantsika 13 Mai io rehetrarehetra antsika io. Fa ankoatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia tsy hisy ary izy rery ary rehefa ho lany na tsy ataontsika hoe tsy lany filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana dia hahavita mandany jusqu'en 2028 ity filohampirenena teo aloha filohampirenena amin'izao fotoana izao ity any Rajoelina. Koa izay ihany koa no afaka nozaraintsika tompolahy sy tompoko vavy azadino hatrany ny mifidy filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna. Atsika eto dia ataontsika hoe na misy olona miteny hoe pour Ravalomanana vetsika. Atsika eto dia hampitsahatra ny ity filohampirenena amin'izao fotoana izao any Rajoelina hiala eo amin'ny toerana fa tsy mamely zay. Koa izay no afaka nozaraintsika eto. Azadino hatrany tompolahy sy tompoko vavy ny miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra izay. Zay ihany koa no afaka nozaraintsika eto. Makasitraka makately tompolahy sy tompoko vavy.